Zazavavy iray 7 taona sy lehilahy iray 12 taona no hita faty tao amin'ny alapary tao amin'ny fikotany Lagara Morafena, commune ambanivohitry Majakabanza, district ny Mitsinjo, ny talata 7 aogositra teo. Io no zavantranga tao Mitsinjo raha nahitatra avy amin'ny zandarmeriam-pirenena Boendy. Tsy fantatra mazava aloha hatreto ny tena antony namonoana anireto olona roa ireto, fa raha ny fahitany zandariny razana dia efa tsy hita teo intsony ny lohan'ilay zazavavy kely, ny tanany havia ary tapatapaka ihany koa ny tongony. Ny tapany amban'ilay tovolahy koa dia tsy hita teo intsony raha ny fizarana nataon'ny mpitsabo azo tanatoerana sy ny zandarmeriam-pirenena. Piasan'ny orinasa mpamokatra fary ao an-toerana no nahita ireto razana roa ireto tao anatin'ny alapasy. Nahita fatin'olona roa zany tao anaty alapary, ny piasan'ny West Sucre Complan. Ka ireo piasa ireo moa zany dia anatiny manapaka fary satria andron'ny lakopy zao dia rehefa natao moa zany tsy maintsy niantso mpitandro filaminana moa reo zany sy ny dokotera, dia fanamarian'ny dokotera zany dia zazavavy 7 taona zany ny anankiray, dia lehilahy sahabo eo amin'ny 19 taona zany ny anankiray. Ka ireo olona reo zany, ireo razana reo moa zany tena marina, le zazavavy zany efa tsy eo ny lohany, dia ny tanany koa zany tanany havia efa tsy eo, dia ny tongotrany koa zany mbola eo fa tapatapaka. Ny an'ny lehilahy le zany ny lohany koa efa tsy eo, ny lohany mbola teo zany, ny diso kely ny lohany teo, dia ny membre inférieur farany ambany no tavela teo koa. Ny dokotera malala hoe ireo no tavela teo, dia fa ny taolandava zany no efa tsy eo daholo. Taolandava zany efa tsy eo daholo. Tsy voa préciser ny dokotera zany hoe vina io, hoe tokotokony vina io razana io no tao, tsy afaka nanambarany fa hoe fa elaela ina io dokotera io. Mandeha moa zany fanadihatiana amin'izao. Raha ny loharam-baovao avy an-toerana dia mety ahina ho misy mpangalatra taolandava ny amin'ny distrikty ny Mitsinjo noho ny tsy fahitana anireo tapany ambany ilay tovolahy vao 12 taona monja io. Hatreto dia tsy mbola nisy ny nampilaza ireo vahoaka an-toerana amin'ny omety ny fisian'ny avan'izy ireo maty. Nandray fipetravetrana nefa manambahifana tao Mitsinjo nandevina ny drazana ary misokatra ihany koa ny fanadihadiana tao amin'ny zandarmeriam-pirenena mikasika n'ity vonin'olona feno abebiny niseho tao amin'ny distrikta Mitsinjo ity.